anatin'ny ezina ao amin'ny faritra maro teto an-tanànan'i Toamasina no nandraisana ny taona vaovao 2024 no ny fatapahan-jiro naharitra sy lavareny ka nampitroatra ny ampahany maro tamin'ny mponina tamin'ny faritry Mangarano iny. Fantatra moa fa nandraindraikitra ny mpitandro filaminana tao aorian'izany rehefa nidonaka ny pneu sy ny torabato tamin'izany faritra izany. Raha ny fanazavana no meny teo anivon'ny Jirama dia ny fipoahan'ny varatra an'ilay transformateur lehibe manodina ny herinaratra avy any Volobe no mahatonga azy io, manazava ny taleparitry ny Jirama eto an-toerana Andriamatoa Boutoution. Totranareo journaliste eto an-tampon-tanàna ny Toamasina tonga manofina ny aty Tamatavy amin'ny Jirama amin'ny toe-zavatra niseho androany maraina. Zany hoe zava-misy amitsika moa zany amin'izao fotoana zao noho ny toetrandro rasy moa fa niteneniko any tamin'ny herinandro ny fampilazana fa vokatry ny toetrandro rasy dia ny poan'ny varatra zany io auto transformateur izy roa io zany tamin'ny alina nefa io zany mandrely tension avy Volobe dia mitondra herinaratra eo amin'ny 5600-800 kilowatt. Dia faharoa magnaraka an'izay moa zany mampafantatra ihany koa izy fa raha vao nandeha groupe vaovao dia maty koa groupe reka Tamatavy 4 koa groupe ny Jirama. Io resaka vilebrequin misy fissure dia tsy azo alefa intsony. Dia zegny nahatonga ny tamin'ny herintaona namena tamin'ny herinandro igny nomena faveur zany ny partie enquérir zay sedra ary nizaly sapany tokoa zay satria ary nomena ziro zareo nandritra herinandro sy tapaka mihitsy fa noho ny toe-zavatra io dia zegny nahatonga ny perturbation alina igny fatapahan-jiro. Mampafantatra ihany koa zay zany oko mba ilamina sika fa mbola misy ihany zany eo amin'ny 14 mégawatt zany zay sangerana eto an-tampon-tanàna ny Tamatavy nefa le filansika zegny rehefa manomboka amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 10 alina dia mitondra filansika eto an-toerana dia 24 mégawatt. Donc zany amin'ny antoandro sika tsy tegna dia misedra olana zany délestage zany satria mbola eo amin'ny manodidina ny 13-14 mégawatt dia mba mandasaka eo amin'ny 2 méga zany amin'ny antoandro igny atao rotation fa amin'ny hariva kosa dia agny amin'ny 10 mégawatt tsy maintsy ataosika délestage zany raha dia mamengavy nareo vahoaka zany sy korontana fa mba raha zany satria miandry pièce efa nafarana Antananarivo zany pièce zay agnamboarana io transfo simba io zany nefa moa isika zao tafiditra agnatin'ny ino moa izy ty efatrandro be zao sy miasa jusqu'à là dia lasirena vao miasa dia hitanareo fa sarosarotra ihany fagnomagna zay matériel na ny mpiasa zay tokony hanampy anay ty amerina an'io amin'ny lôny ka raha sy efa vita io dia zay le délestage dia 10 mégawatt isan'andro zany amin'ny hariva igny dia sy maintsy ataosika zany zay zavatra zay. Dia misaotra besaka tompoko aminahy dia magnazafady fa misy lasaka kely dia io moa mbola anatin'ny asaramanitra sika dia miarahaba anareo vahoaka rehetra era Madagasikara zay maheno zay miheno fahita lavitra io miarahaba anareo tratran'ny taona 2015 ty engany ty taona diavysika ty dia taona zina hitondra fahasalamana fahombiazana amin'ny rehetra zay hokasansika dia irin'olona sika jiaby fa sy agnirin'olona dia hisontra voninahitra hatrany hatrany ho ela velona ansika malagasy rehetra rehetra.